Nolotra ny arahaba tompoko. Ny vaovao mahakasika ilay forte tempête tropicale Senezo amin'izao tamin'ny 6 ora teo izy dia tany amin'ny 70 kilometatra avaratra Antala no nisy ny foibeny. Mizotra mianatsimo andrefana amin'ny hafainganam-pandeha 30 kilometatra isan'ora ity rivo-doza ity, mitondra rivotra 70 kilometatra isan'ora ary arahana tafiotra 20 kilometatra isan'ora. Mety andravarava ny amin'ny faritry Sava sy Analanjorofo izy noho izay amafiny rivotra izay. Arak'izany dia apatsahivina isika amin'izao ny filazana loza. Filazana miloko mena na filazana loza mitatao ho an'ny faritry Diana, Sava ary Analanjorofo. Filazana miloko mavo na filazana loza manambana kosa ho an'ny faritry Sofia, Analanjorofo ary Atsinanana. Etsekilan'izay dia mety mbola hitoetrany ny rotsakorana ary mety mbola azo rotsakorana betsaka arany any amin'ny faritry Boeny sy ny faritra sasany amin'ny afovoantany hatramin'ny alahady ho avy izao. Mety hatratra hatramin'ny 100 milimetatra hatramin'ny 200 milimetatra mihitsy ny rotsakorana any amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny. Ny torohevitra avy ety amin'ny meteo dia raha hoatsakan'ny Sandava ny toromarika eo meny manam-pahefana ny foty nisorohana ny loza Météo ary mipetraha ihany koa amin'ny toerana azo antoka. Ho an'ny mpiandrika manomboka eo Cap d'Ambre hatrany Manoro dia entanina mba tsy hivoaka ny ranomasina intsony satria aherin'ny ranomasina ary anonja be zany. Mandrapalasa ity rivo-doza ity dia aleo miato mihitsy aloha ny fifamoivoizana ny ranomasina. Izay ny vaovao mahakasika ny Senezo manome fotoananao afaka fotoana vitsindray.